Ho aminareo rehetra indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Dia faly manasanao indray iombona amin'izao fotoam-bavaka eto izao amin'ity Alahady 10 May 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra izay fitorantsika dia ny Joba 7:20 ka hatramin'ny 10. Hibanjinantsika ny lohahevitra hoe ny vokatry ny fanamarinantena. Andeha anatin'ny Tompo isika amin'ny alalan'ny Salamo 30:1 ka hatramin'ny 5. Hanandratranao aho Jehova, fa nanitona niakatra ianao, ka tsy nataonao ho fifalian'ny fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitrana ianao. Jehova, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsika ianao. Efa nampody ny aiko ianao, mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalaza ny Jehova ry olon'ny masina, ka midy arany anarany masina. Fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro ianana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hivahiny miloaka alina, fa nohon'ny marana kosa dia misy fiombiana. Amen. Ivavaka isika ry havana. Manantona anao izay Andriamanitra rainay, amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao Tompo sy mpamonjy anay. Manondrika ny lohanay, satria Andriamanitra Tompo ny fahefana rehetra ianao. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra tia anay ianao. Andriamanitra mibanjana sy manara-maso ny fiainanay ianao. Misaotra noho ity fotoana ity, azonay manantona anao indray, azonay mandray fampaherezana, azonay mianatra amin'ny teninao, dia amin'ny alalan'ny tondranao ny fiainan'ny mpanomponao dia i Joba izany. Mitenena Tompo mampahereza, dia kasiosiomany ny fonony tsiraray avy, manaraka izao fandarana izao, hatsiaro ho tafaray aminao ary ho velombelona indray. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy Tomponay. Amen.
Arak'izay efa nambara tery am-pianjoana riafana, Joba 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 no tenin'Andriamanitra izay ho fovakiana izao. Dia mbola nandrosina nanao hoateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ahy ny rariny sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny haiko, fa mbola atao anatiko ihany ny haiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanao nipitaka ny lelako. Sanatria raha hanaiky ny anareo marina aho, mandra-pialan'ny haiko dia tsy hanaiky ny tenako manatsiny aho. Ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foiko, ny foko tsy manome tsy ny ahy akory na dia ny amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina izay mitsangana anohitra ahy. Fa inona ny fanantenam-piatsara velatsia raha maito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanainy? Hiain'ny fitaraina ny va Andriamanitra raha hozony pahoriana izy? Ho azo ny ravoravoana va ny tsitoa? Ahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Joba 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Ibajinantsika ny loha hevitra hoe ny vokatry ny fanamarina tena. Ho aminareo hatrany anian'ny tompo ry havana. Amen. Joba dia fantatsika fa raim-pianakaviana anankiray nipetraka tany Oza, any Edoma izany, any atsimon'ny Israely. Tena mpivavaka amin'Andriamanitra. Sorona teo amin'ny fokony aza satria izy no mpitondra ny fanatitra. Lehilahy tia an'Andriamanitra ary nananjana kafolo manada izy. Lehilahy voalaza fa nanan-karena koa ary mamiotitra teo amin'ny fiarahamonina satria nanampy ny mahantra, nanampy ny mpitondra tena sy ny kamboty. Ny bokin'ny Joba moa dia mampianatra antsika hoe hay Satana afaka mangataka resaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ka rehefa nivory ny zanak'Andriamanitra niaraka tamin'i Jehovah Andriamanitra dia mba teo koa Satana. Ary ho Jehovah, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olo marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra izy. Dia namaly Satana hoe motsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joba anao? Fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao izy. Dia namaly indray Jehovah, eny ary, indreo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza kitihinao. Dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe niazakazaka Satana. Izany Satana, miazakazaka ny hampijaly antsika. Dia nisy nangalatra ny ombon'i Joba, nisy nangalatra ny ampondrany, nisy nandoro ny ondriny,
nisy nangalatra ny ramevany, ary saika matin'ny mpangalatra ny akamaroany mpiambina ny bibiny. Eny fa ny zanany aza dia maty ny anjaran'ny trano. Mafy zany. Zay no fampahoriana voalohany nahazo an'i Joba. Kanefa voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mbola niala tamin'ny fahamarinan'i Joba, tsy mbola niala tamin'Andriamanitra, tsy nanome tsiny an'Andriamanitra Joba. Tsy afa-po Satana. Mbola te hampijaly mafimafy kokoa an'i Joba izy mba hahatonga azy hivadika amin'Andriamanitra. Niverina tany amin'Andriamanitra indray Satana, na niapahanga azy indray izy, zany no tena asan'ny Satana. Nangataka lalan'ny fanondroany indray izy, hainjiro amin'ny taolany sy ny nofiny ane Jehova ny tanànao, fa ho hitanao fa andahanao amin'izay i Joba. Dia ho Jehova namaly hoe, eny ary eo an-tanànao izy, fa ny ainy tokana ihany no aza esorana. Dia niazakazaka indray Satana ka niditra tamin'ny fampahoriana faharoa i Joba. Raha fitinina dia izao, feno vai hatrany an-tampondoha ka hatrany am-paladia i Joba. Ambonin'izay dia nandefa 3 lahy hanakivy an'i Joba i Satana. Dia tamin'ny alalan'i Elifaza, Bildada ary Zofara. Raha fitinina ny hevitr'ireo dia izao: nanota mihitsy ianao ry Joba, fa manafina, matoa ianao tratran'izao. Zany moa dia vokatry ny fomba fijerin'ny Jiosy tamin'ny andron'ny testamenta taloha, manao ny hoe raha misy fahavoazana manjo anao na aretina na fahaverezan-javatra dia vokatry ny fahotanao ihany izany. Dia mbola manamafy reto 3 lahy reto, sazon'Andriamanitra izao mahazo anao izao. Ary na dia nivadin'i Joba aza dia nalahelo nahita ny fahafatesan'ny zanany sy ny fahoriana mahazo ity vadiny ity, ka navita miteny hoe mbola mitana ny fahamarinana ihany va ianao? Mahafoza an'Andriamanitra ianao dia aleo ho faty fa tena mijaly. Kanefa moa dia nomeny Joba tsiny ny vadiny. Ny tekstintsika moa an'io dia ny Joba 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Tsara ihany nanaovana izay teny fampidiran'izay mba hatakarantsika tsara izay tiaka-mbara manaraka eto. Ny toko 1 sy 2 zany dia nampafantatra ny momban'i Joba sy ireo fampahoriana anankiroa izay niainan'i Joba. Ny toko 7 ka hatramin'ny 1:30 kosa dia mitatitra ny resaka ny fanaovany tamin'ireto 3 lahy izay namany ihany nefa dia nanakivy azy. Tiana nefa milaza amintsika fa ao anatin'ny resaka ifanaovany amin'izy 3 lahy no ahitantsika fa efa nanomboka nanome tsiny an'Andriamanitra i Joba. Nanomboka nanome tsiny an'Andriamanitra amin'izay Joba. Nanozona ny fisiany tetỳ an-tany Joba ka navita ny teny hoe nahoana re aho no tsy maty hatrany am-bohake? Zany moa no fomba fisainana mitarika ny olona ho any amin'ny famonoantena sanatria. Ary dia fanomezan-tsiny an'Andriamanitra zany re havana falao dia tsorina. Avy amin'Andriamanitra amin'ny fitsitsika ity, ko nahoana no zononao hoe takizay tsy nisy. Iaho hoe mitovitovy amin'ny famonoantena ihany zany. Zany no ilazako aminao hoe efa manomboka niala tsikelikely tamin'Andriamanitra Joba. Nanomboka nanamary-teny Joba. Raha tsy haka afa-tsy andininy anankiroa amin'ity toko 7:20 ao amin'ny andininy 2 dia hoy Joba hoe Andriamanitra tsy nanome rariny ahy. Andriamanitra efa nampangidy ny aiko. Fanomezan-tsiny an'Andriamanitra zany. Filazany zany fa diso ianao Andriamanitra ary zany marina. Ao amin'ny andininy 5 hoy Joba, mandra-pialan'ny aiko dia tsy anaiky ho manan-tsiny aho. Raha tsorina zany ny foto-kevitry Joba dia izao: zaho olona nanompo anao Andriamanitra hatramin'izay. Lehilahy marina tsy nanota aho, ko nahoana no hisedra fahoriana? Tsy manaiky diso amin'izany aho. Ry havana, nisy fotoana tena nanamary-tena i Joba. Adinontsika izany indraindray. Na dia izay mpitoroteny aza dia mafana fo
ka indraindray manadino an'izany. Ny fiandohan'ny tantara sy ny fiafarany no mamaika fa leo anelanelana eo indraindray adinontsika izay nisy fotoana tena nanamary-tena i Joba. Ka tsara mba ho jerentsika manokana an'io ny vokatra izany fanamarinantena nataon'i Joba izany, araka ny 7:20 andeny voalohany ka hatramin'ny 10. Inona ny vokatra voalohany? Lasa miady amin'Andriamanitra i Joba. Lasa miady amin'Andriamanitra i Joba. Any amin'ny 7:30 moa vao tena nifandahatra mivantana amin'Andriamanitra i Joba hatramin'ny 7 izay angaviako anao vakinao manokana. Tena efa nanamary-tena teo anatin'Andriamanitra i Joba. Fa eto kosa amin'ny resaka ifanaovany amin'izy 3 lahy dia efa hita taratra izany hoe namaky ady tamin'Andriamanitra izany Joba. Ny voalaza amin'ny 9:2. Ianao Andriamanitra tsy nanome rariny ahy. Ianao Andriamanitra nampangidiny aiko. Fa izy Joba no hanome tsinan'Andriamanitra. Izy izao sy ianao no hanome tsinan'Andriamanitra na dia mpanompon'Andriamanitra aza. Ary dia hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany fanamarinantena izany. Io fakapanahy mahazo antsika ry havana. Rehefa naharitra tamin'ny fanarana an'Andriamanitra isika, manana andraikitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isika, alay-panandry indray hanamary-tena rehefa sedrainy. Ohatra ny tehalahy isika hoe efa manompo anao Andriamanitra ka tsy manana fahefana hanaiky ny ampahoriana izany intsony ianao. Izy tsika no hitsara an'Andriamanitra amin'izany. Ary rehefa le fanamarinantena no mioro-paka ao anatintsika eo dia manjary mivadika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra lasa mivadika fankalana. Ilay fidarana sy fiankinana lasa fanomezantsiny tahaka ny ataon'i Joba eto. Dia nisy elanelana eo amintsika sy Andriamanitra. Ary io no nampitarazoka ny famonjena amin'i Joba manoloana izao fisedrana izao. Ino ny vokatry ny fanamarinantena faharoa? Lasa manao vavaka diso isika. Lasa manao vavaka diso. Mba nivavaka ihany Joba atao anatin'ity fahoriana ity. Hoy ny 7:7. Vakiko amin'ny dika teny diem. Ny anjaran'ny ratsy fanahiny no ho an'ny fahavaloko, ary ny anjaran'ny olon-dratsy kosa no ho an'ny mpifanandrina amiko. Vavaka izany nataon'i Joba izany. Saingy vavaka manozona ny hafa. Izay rehetra mifanandrina aminy manoloana ny fanamarinantenany dia hozony hahazo ny anjaran'ny ratsy fanahy. Rehefa tsy mitandrina isika, tafiditra ao anatin'ity lavaky ny fanamarinantena ity, hatramin'ny votoatin'ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra avy no diso. Raha tokony hamidiny tena sy hifona dia vavaka manaratsy ny hafa, manozona ny hafa. Tandremo ry havana. Fa indraindray tsika mieritreritra hoe mivavaka zao. Kanja vavaka diso. Vavaka tsy ho henon'Andriamanitra satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia lany andro, lany fotoana isika ary mampalahelo izany. Ny fariseo sy ny sadoseo nanao toy izany ary dia nambarany Jesosy mazava fa tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy izy noho izany. Vokatra fahatelo, vokatry ny fanamarinantena. Lasa mianina amin'ny fanamarinantena isika. Lasa mianina noho ny fanamarinantena. Navita an'izany Joba amin'ny 5. Hoy izy, mandra-pialan'ny aiko dia tsy anaiky ny tenako manatsiny aho. Tena fianianana izany. Te ilaza izy hoe za ihany no marina. Tsy afaka miaino an'iza na iza intsony aho. Tena lasa mitompo teny fantatra isika rehefa manamary-teny. Lasa bontolo isika. Ary lozy izany. Manjary manahirana na miresaka amintsika ary. Tsy ara-panahy intsony isika satria tsy misy fahendrena. Tsy misy fanetretena fa lasa manandra tena. Eny ry havana, amin'ny fihevitra sy ny firesaka dia fahitana an'izany hoe mpanamary-tena isika. Tandremo fa mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra izany. Faefatra farany, ny vokatry ny fanamarinantena lasa makahala ny hafa isika. Lasa makahala ny hafa isika.
mitsara ny fitondran'Andriamanitra ny hafa isika. Ekena fa mafy ny nazo amin'ny Joba ry havana. Ekena fa mety ao anaty fahoriana mafy ianao zao ka hoe mora ny miteny avy aty ivelany. Dia lasa ohatrany hoe marikoriko atsika no mijery ny fiainan'ny hafa. Mijery ny fiainan'ireo tsara atsika hoe tsy mpivavaka, tsy tsara fitondran-tena noho itsika. Dia lasa mialona azy ireo isika. Dia lasa manao teny hafahafa manoloana izy ireo isika. Hoy Joba amin'ny 9:5-7. Fa inona ny fanantenan'ny mpiatsara velatsia? Raha miaky ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny. Ian'ny fitaranany va Andriamanitra raha ozompahoriana izy? Te ilazy Joba hoe ianareo jentilisa ireo tsy tian'Andriamanitra noho izay ianareo. Ary ho verany amin'ny hafobe ianareo raha ho faty. Sady milaza fialonana, milaza fankahalana, milaza fanozonana ny hafa. Lasa mitsaratsara. Ary indraindray adinontsika fa manao izany tsika amin'ny fomba fiteny sy ny fomba firesaka. Ka mila miambina. Ry havana, zao no famitenana sy hafatra hamehezana azy. Na dia mpanompon'Andriamanitra azy Joba, dia nanota tokoa. Aza adinontsika izany. Ary mpanota avokoa isika anatrehan'Andriamanitra. Ny faratampony ota mihitsy ny nataon'i Joba dia ny fanamarina tena. Ny fanamarina tena, raha dika amin'ny teny hafa, fiampanganan'Andriamanitra ho diso. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia mampahatsiahy antsika hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga an'Andriamanitra. Loza zany, mampandainga an'Andriamanitra zany. Ary ny teniny tsy atao anatintsika. Lasa mamaky ady amin'Andriamanitra isika. Ko na dia mpanompon'Andriamanitra manandraikitra azy ianao, na dia efa ela tamin'ny fanarana amin'ny Tompo azy ianao, tadio fa ny fanamarina tena tsy azontsika rariny amin'Andriamanitra. Maika mampilepika sy mampahory antsika. Manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia zareo fa nanimba ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika. Ny fibebahana sy ny fifonana ihany no fanalahidy mampisokatra ny fon'Andriamanitra amintsika. Ny fibebahana sy ny fifonana ihany no mampisotra haingana amin'ny tanan'Andriamanitra. Hanovan'Andriamanitra ny toe-pontsika sy ny toe-panahintsika anatin'ny ndray mpimaso. Manatsara ny fitondran'Andriamanitra antsika, na kely na be, fahotana vitantsika. Any amin'ny faran'ny tantara moa rehefa niaona tamin'Andriamanitra Joba, ka nitenenan'Andriamanitra hoe taiza moa ianao tamin'izao nanamboatra ny lanitra sy ny tany? Fa maninona no lazainao hoe tsy rariny ny ataoko ry Joba? Dia niondrika i Joba. Ary soa ihany fa niaiky ny adisony izy ka nifona hoe ao amin'ny 2:7-9, miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy lavenina. Ary zay fotsiny no nandrasan'Andriamanitra. Indray mpimasy monja dia fantatsika amin'ny tohiny. Nositranon'Andriamanitra Joba, nomeny zanaka indray izy. Naveriny avokoa ny harenany rehetra ary mbola betsaka lavitra noho ny teo aloha. Ary dia mbola niaina 700 taona Joba taorian'izao fitsapana izao. Mazava ny hafatra, halaviro ny fanamarina tena. Ary tsarova fa ny fandavanao hivavaka amin'Andriamanitra dia efa fanamarina tena. Satria mihevitra ianao fa tsy nanota ary tsy misy tokony hifonanao. Fa Andriamanitra zany no diso. Mahazo toa miverina amin'Andriamanitra, mahazo toa mifona isika fampivavaka. Fa voasoratra hoe raha maiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho aminao hatrany eny ny Tompo. Amen.
Anasanao hiombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika. Misaotra ry Tompo noho ny famanginao. Misaotra noho ny fampianaranao anay. Indrindra izay mpanomponao, izay mpanaradianao. Mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny fanamarinantena. Izay manimba anay, manimba ny toe-ponay sy ny toe-panahinay. Manimba ny fifandraisanay aminao sy ny manodidina anay. Ary hahaveromaina fotsiny sanatria izay fotoana efa nanarahanay sy nanomponay ianao. Dia mampianara anay hanana fanetretena, hanana fifonana trano. Mampianara anay hanana fitiavana ny hafa ihany koa. Esorety anatinay izany fanahiny fitsaratsarana, ny fanahiny fanomezan-tsiny sy fanozonana ny hafa izany. Dia torotoroina amin'ny anaranao izany fanahiny fanamarinantena izany tsy hakasika anay akory. Ary dia matoky izay fa hanangana sy hanarina izay rehetra mbola latsaka ao anatin'izany fanamarinantena izany ianao. Tompo vangeo sy ampahirezo ny mahantra, ny sahirana, ny kamboty, ny sarakolona mandrery. Ampahirezo ireo izay mitady anao, ireo izay voakasiky ny teninao tamin'ity andro ity, mba hiverina aminao ary hahatoky anao. Zanakao sy asan'ny tananao izay, ka matoky ny fiadidinao Tompo. Ary dia mangataka anao izay, hanome anay indray fahasahiana vaovao sy tsara indray hiatrehanay ity herinandro ity. Fa izay rehetra tsy avy aminao dia tsy orim-paka eo amin'ny fiainanay sy amin'izay alehanay rehetra. Dia sitrakay manakambana ny vavakay amin'ny ampianaranao manao hoe: Rainay aiza ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao ny sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aiza mitondra anay ho amin'ny fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana riavana ny tsodrano avy amin'ny Tompo ho anareo. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny fihevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky izay ny antsanareo, ary izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.